Miarahaba antsika malagasy tsy vaky volona tratran'ny krismasy 17 dia mirary zahay Météo Madagascar ny soa indrindra ho antsika tsirairay dia mirary koa zahay raha mirary ny hahatra trarantsika ny 17 efa atoato izy dia higadina. Ho an'ny ity herinandro farany 17 ity ary ny mandrafitra ny toetry ny androntsika dia saika ny talio any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny tsy ka miovaova kosa no andrafitra izany amin'ny faritra sisa. Vokatr' izay dia izao ho avy ny orana saika manerana ny Madagasikara afa-tsy aty amin'ny faritra atsimo andrefana ny any Androiny mamaina kely ihany koa sy any amin'ny faritra anosy iny amin'ny takarivana amin'ny alina no tena ahitantsika izay rotsakorana izay. Betsaka isika ny efa mety manontany hoe anao ahoana ny toetry ny andro fa raiky amby 3 ny volana Desambra araka ny vina izay avoakanay eto amin'ny Météo Madagascar hatrany dia betsaka ny faritra azo rotsakorana amin'ny fotoana io fa manasa anareo zahay anaraka tsy tapaka ny toetry ny andro eto amin'ny televiziona malagasy afahantsika mandamina programa dia jerevantsika ary ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso vao maraina dia efa azo orana rainkotroka ny any amin'ny faritry Bohenia sy any amin'ny faritry Melaky iny azo tandrifindraona ny aty amin'ny faritry Sofia aty ary ifandimidimby eo ny rahona sy ny masoandro any amin'ireo faritra sisa malomaloka kely ny any amin'ny faritry Sava iny amin'ny maraina. Amin'ny takariva sy amin'ny alina dia hipotra tsikelikely ny orana arainkotroka amin'ny 2-3 avaratry Madagasikara iny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny Orombe ary any Androsy any Anosy any no mety ho maina zany ny andro ho an'ny rapitso. Ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra hitantsika any avakana karatra 10°C ary ny maripana vao vina ho ambony indrindra kosa dia any amin'ny 3-10°C any Antsohisy any Maheva tanàna. Raha ho any amin'ny reto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara reto ianao mety hiala sasatra amin'izao faraparan-taona izao na any amin'ny nosy manodidina antsika any Paris, any Comores, Johannesburg, Nairobi dia ifandimba ny rahona sy ny masoandro. Anorana ny andro any Milan sy Bangkok ho an'ny rapitso, anorana raikotroka ny any Seychelles ary anorana tandrifindraona mety araikotroka ny any Maurice sy La Réunion. Eto mpamaranana dia tianay ny mampatsiahy antsika hoe ny vanim-potoana ny rivo-doza dia eo amin'ny voalohan'ny volana Novambra 17 ary tsy farana raha tsy amin'ny 30 Aprily 17 dikan'izay mila miomana sahady zany sika satria eo amin'ny 2 na 4 eo ny rivo-doza mety handalo amin'ity vanim-potoana ny rivo-doza ity ary iray na 2 amin'ireo no ahina aherivaiky. Betsaka ny toromarika izay omena sy anetanana antsika eto amin'ny televiziona malagasy manomboka amin'ny herinandro dia efa anasana ianareo ampitiavana sahady zany satria ny tsara fiomanana ihany no tsy tapohin'ny loza dia mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra amanaraka indray.